vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba miarabantsika mianakavy manaraka an'izao fandarana eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo maro isan-karazany. Pasteur Fandeferana Davida no mandroso ao tokantranontsika tononona ny fiadanana ho amintsika mianakavy. Iresadresaka eto indrayntsika ifampizara hitondra taridalana sy fampianarana amin'ny ity fotoana anankiray ity izay anasako anao manokana, fotoam-bavaka angezabe izay anasako anao sabotsy, fotoam-bavaka amin'ny asabotsy avy zao eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko Mangarano 200 metatra mitsofoka ny Damaskosy trano fivavahana vaon'ny oloko Akiriry apitan'ny Bazaromay. Milohan'ny iresadresantsika, milohan'ny itondrantsika tenin'Andriamanitra dia tsara ihany nampafantatra an'izay fandaram-potoana izay sabotsy amin'ny 7 ora maraina. Milohan'izany anefa dia dao hivavaka tsika satria izay no antony ary izy no antom-pisina amin'izao zavatra rehetra izao. Miaraka hivavaka tsika tompoko. Jehovah-Andriamanitra raiko tsara indrindra izay any an-danitra ho amasinina ny any anaranao, ho tonga ny fanjakanao ary ho ataon'ny sitraponao ety ambonin'ny tany tahaka ny fanaovana ny sitraponao any an-danitra. Ta io izao fandarana izao ny fitoriana filazantsara izay ho totosaina eto ta io manokana Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy saotra raha eo. Amen. Eny tompoko, iresaka tsika androany ny tombambidin'ny fahafatesan'i Jesosy, ny tombambidin'ny sisian'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Inona no zavatra lehibe izay tokony ho fantatrao rehefa tonga eo amin'ny fiainanao Jesosy? Misy karazana olona mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjiny. Misy karazana olona zany tena hoe nandray an' Jesosy, fa misy ndray tsy tena hoe nandray fa ao ambavany ao izy nandray an' Jesosy. Zao no anisany zavatra ngeza be se draitsika. Misy olana tsy voavà mihitsy, misy aretina tsy sitrana mihitsy satria tsy fantatrao ny tombambidin'i Jesosy. Averiko tsara, tsy fantatrao ny tombambidin'i Jesosy. Ahovakitsika ny tenin'Andriamanitra iresantsika momba ny Jesosy fotsiny amin'ny filazantsara ny zavatra toriko eto dia resaka momba ny Jesosy fotsiny asan'ny apôstôly toko voalohany asan'ny apôstôly toko voalohany eo amin'ny 10:10. Asan'ny apôstôly toko voalohany eo amin'ny 10:10 vaky toy izao ny teny rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan' Jesosy, indreo nisy 2 lahy teo anilany ny akanjo fotsy izay nanao hoe ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay napekarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Averiko ihany, iny Jesosy izay napekarina niala taminareo dia ho avy, dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Averiko ihany, Jesosy niakatra ho any an-danitra ny resahan'ny lay anjely anankiroa ny akanjo fotsy. Ny zava-misy ry havana dia be dia be ny olona no manompo, be dia be ny olona no mivavaka, be dia be olona makany am-piangonana, fa vitsy amin'ny olona tonga any am-piangonana no mahalala ny Jesosy Kristy na mahita ny Jesosy Kristy. Lay Jesosy resako aminao lay Jesosy avy any Nazareta, lay Jesosy nanova ny rano tonga divay, lay Jesosy
namoky olona tsy omby 5,000. Lay Jesosy nanasitrana jamba, napahiratra ny masona jamba. Lay Jesosy nanangana lehilahy marary ny paralysisa nandritry ny taona maro. Fa maninona no misy olona marary fa tsy mety sitrana? Fa maninona no misy olana izay tsy mety mivana dia efa mivavaka aza ny olona anankiray? Satria tsy fantatry ny olona indraindray ny tombam-bidin'i Jesosy. Misy fotoana tsika miandry marary vao mino hoe manasitrana Jesosy. Ianao zany miandry an'le hoe marary, zay ianao vao mino manao hoe Jesosy mpanasitrana ny nahafantarako anao. Nanasitrana vehivavy narary nandritry ny 12 taona ianao. Isaka sabotsy ianao na isaka alahady ianao tonga any anaty fiangonana, fa adinonao ny asa mahagaga nataon'i Jesosy. Adinonao hoe iza Jesosy. Rehefa tsy manam-bola ianao, rehefa mandalo olana ianao, tratrana blocage ianao, tsaronao manao hoe mpanokatra lalana ange io Andriamanitra io e. Fa rehefa milamindamina ianao dia ohatry ny adinodino zany. Teto ilay tenin'Andriamanitra dia miresaka tantaran'ny alan'i Jesosy teto ambonin'ny tany. Tsara aloha ny manamarika fa teraka mba ho anao Jesosy. Nanao ny asa teto ambonin'ny tany izy nandritrana fotoana lavalava mba ho anao sy ny ankohonanao, ho atsika izay mijery ny fahitalavitra, ho anao. Rehefa nombohana tamin'ny hazo fijaliana Jesosy, maty ihany koa Jesosy mba ho anao. Ary ny mahafinaritra, rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia nitsangana mba ho anao. Nitsangana mba ho anao, nitondra fandresena mba ho anao. Ry mpino kristianina, ry mpanompon'Andriamanitra, ny tena antom-pisian'i Jesosy zay adinodinontsika indraindray dia tena ho anao. Tsy hanasitrana ny aretinao fotsiny ny antom-pisian'i Jesosy, fa tena ho anao le mitondra an'ilay tsy fahasalamana mihitsy. Ianao le mitondra an'ilay aretina mihitsy, ianao mihitsy no nahatongavan'i Jesosy. Tadidio tsara, rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia niseho tamin'ny mpianatra mba hinono ny mpianatra fa efa nitsangana izy. Ary rehefa niala teto ambonin'ny tany Jesosy raha hoe andeha dia hanamboatra fitoerana ho anareo, lazainy hoe ho anareo, tsy ho anazy fa ho atsika, ho atsika. Ary rehefa tonga tany an-danitra Jesosy, dia hoy izy voalaza ny asan'ny apôstôly toko 1 eo amin'ny 10:10. Nahoana ny variana mijery ny lanitra nareo, ry lehilahy Galileanina? Iny Jesosy izay hitanareo niakatra ho any an-danitra iny dia hiverina indray tahaka ny nahitanareo azy. Hiverina koa Jesosy ho anao. Averika ihany, teraka izy mba ho anao. Lehibe teto ambonin'ny tany izy, nanao ny asa maro isan-karazany mba ho anao. Ary maty izy mba ho anao. Nitsangana tamin'ny maty izy, mbola ho anao ihany. Niakatra ho any an-danitra izy, andeha hanamboatra fitoerana mba ho anao. Hiverina akanao izy, mbola ianao koa ny hiverenany. Amin'ity sabotsy ity dia hiresaka ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty tsika sy ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahaoalanitra. Amin'ity sabotsy ity hiresaka ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty tsika sy ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny rahaoalanitra. Toerana anankiroa ngezabe no anasako anao. Eto Mangarano 200 metatra mitsofoka ny Damaskosy. Mangarano faharoa zany, ao amin'ny trano fivavahana ny Voalioniko. Ary ny toerana anankiray eto Kiriry, ampitany Bazarmay, na amin'ilay toerana antsoina hoe Paradise teo aloha. Maninona ianao no mivavaka fa tsy mahatsapa fiovana? Maninona ianao no mifady aminy? Maninona ianao miakatra tendrombohitra? Maninona ianao no manao alim-bavaka fa tsy mahatsapa ninona tsy mahita vokatra? Satria tsy fantatrao. Tsy fantatrao. Indraindray hoy tsy fantatrao izy Jesosy. Jesosy teraka mba hamonjy antsika. Nanao asa mahagaga maro teto ambonin'ny tany izy izay tsy tany isaiko intsony fa efa hainao. Nahoana ianao no mbola mirorosaina ihany? Tsy misy Andriamanitra hafa mahavonjy afa-tsy ilay Andriamanitra tokana nary ny lanitra sy ny tany, Jesosy Kristy ary ny fanahy masina. Iray anankitelo.
Telo zay ray anankitelo. Izy ilay Andriamanitra ray, Jesosy Kristy, ary ny fanahy masina anankiray, anankitelo. Indraindray ny olantsika rehefa tonga any am-piangonana ianao zany tonga any amin'ilay toeram-pivavahana ihany, fa tsy te halala momba an' Jesosy ianao, tsy te halala n'izay antom-pisina ianao. Zao ihany no mamaika anao indraindray, za Jesosy mila sitrana, za Jesosy sitrano, zava-dehibe le ianao sitrana, ianao afaka amin'ny aretina, fa tena zava-dehibe ianao mahafantatra an' Jesosy, ianao mahita an' Jesosy. Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty, dia hoy ny voalazan'ny ten'Andriamanitra, nisy zavatra be dia be niova, ary Jesosy Kristy raha iverina eny amin'ny rao alanitra, dia mbola misy zavatra be dia be miova. Rehefa ho avy izy dia hoy ny voalazan'ny Apokalipsy manao hoe hofafany ny ranomaso rehetra amin'ny tava, tsy hisy fanaitainana, tsy hisy alahelo, tsy hisy fijaliana, tsy hisy fahafatesana, tsy hisy zavatra mampijaly anao intsony, satria misy zavatra vaovao ataon'Andriamanitra. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ny tena fivavahana dia ny fahafantarana an' Jesosy, ny fahafantarana an'Andriamanitra, ary rehefa fantatrao ny marina dia ny marina no manafaka anao tsy ho andevo. Anisan'ny olana fototra sedrain'ny olona amin'izao vanim-potoana izao, ilay mpanasitrana tsy fantany, fa ilay fanasitranana no tedaviny. Ilay mpamaolana tsy hitany tsy fantany, fa ilay vahaolana ilainy. Nisy renim-pianakaviana anankiray nanantona dia laza manao hoe pasteur, za tsy miteraka, amam-polo taona ny maro no nanambadiako, fa za tsy mety mahazo zaza. Raha nen'ny olona ozy izy pasteur mbola misy fanantenana ihany manao hoe nitoejaza dia afaka, na hoe nitoejaza dia tsy natazona zaza mihitsy imbetsambetsaka, fa nenahy pasteur tena nanotoejaza aza tsy misy. Zao no teniko taminy, mba fantatrao moa Jesosy, fantatrao ve Jesosy? Za nge efa mivavaka pasteur izy izy, ohatriny hoe fanontaniana hafahafa sa fanontanianao zany, efa mivavaka ngia pasteur? Haiko tsara fa efa mivavaka ianao hiamantsy azy, fa tena fantatrao ve Jesosy? I Jesosy Kristy, ilay nanova tantaram-piainan'olona maro teto ambonin'ny tany. I Jesosy Kristy na dia efa maty azy, dia nitsangana indray. Tsy mitovy amin'ny fitsanganan'ny Lazarosy tamin'ny maty ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Tsy mitovy amin'ny fitsanganan'ilay zazalahy izay zanaka mpitondra tena ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, fa ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia manova ny tantaram-piainanao. Ny fiakaran'i Jesosy tany an-danitra, toy izy manao hoe hanamboatra fitoerana ary ho avy indray dia haka anareo. Amin'ity zabotsy ity aza variana amin'ny olanao aloha, fa ndao afantatra, hitady manao hoe iza marina zany Jesosy zany. Amantatra ianao manao hoe izany Jesosy zany. Satria zao ny olana, rehefa tsy fantatrao Jesosy dia tsy halala zavatra hafa ankoatran'izany ianao. Rehefa tsy fantatrao Jesosy mpanome fiadanana dia tebiteby sy tahotra ny manjaka ao anatinao. Rehefa tsy fantatrao Jesosy ilay mpanome fifaliana, mitondra fifaliana ho an'ny olona rehetra, dia tsy atsapa zavatra hafa ankoatran'izany, ny mifanohatra amin'izany. Izao fiainana izao nge ry havana mandalo hoe alaiko sara tsy hoe afaka 70 na 80 taona raha tahiny mateza dia tapitra ny tantaranao. Iza nipetraka amin'io tranonao io? Mba efa azonao an-tsaina ve? Iza no hipetraka amin'io fiaranao io? Raha 70 taona zany ianao, dia ozy izy voalaza baiboly hoe 70 na 80, zany hoe miampy 70 taona ohatran'ilay efa niainanao hatramin'izay zany sisa, dia miala eto ianao. Fa zao manahoana ny fahafantaranao an'Andriamanitra? Efa mivavaka ianao, efa mifoha ara-panahy ianao hatramin'ny 2000, efa mivavaka ianao mifoha ara-panahy tamin'ny 2010, fa hatraiza ny fahalalanao an' Jesosy? Io Jesosy izay toriana aminao io, manasitrana io Jesosy io, manangana ny maty io. Ozy izy hoe izay mino ana dia maty azy, te ho velona indray. Tsy fananganana maty ara-no fotsiny ny resahany, fa fananganana ara-panahy ihany koa tompo. Fiainan'olona maro no potika ho ny amin'ny tsy fahafantarana hoe izy Jesosy. Ny fiangonana dia tsy mahavonjy, ny zavatra azonao itokiana dia tsy mahavonjy, ny arenanao, ny herinao sy ny tanjakao tsy mahavonjy io, fa Jesosy tokana ihany, io no mahavonjy. Androany
Iza ny fahalalanao an Jesosy? Iza ny fahafantaranao azy? Ary io Jesosy zay resahanao io, atraiza ny fahalalanao azy? Jerenareo tsara ry havana fa kristianina maro no tapidalaka le, satria tsy haintsony hoe Andriamanitra manokatra lalana ne io Andriamanitra io. Andriamanitra manao fahagagana ne io. Kristianina maro nefa tsy mino fahagagana tsony zao. Misy miteny manao hoe sinema reny, Jesosy tompoko de mbola manao fahagagana. Jesosy de mbola manao fahagagana. Ozy izy manao hoe nahoana no mijanona eto mijery lanitra nareo? Iny Jesosy zay hitanareo nampiakarina niala taminareo de mbola hiverina ndray tahaka ny nahitanareo azy. Hitanao? Le Jesosy efa andresahana aminao hatramin'izay any ange io e. Fa ndraindray adinodinonao fotsiny. Ina moa no zavatra tiana resahana? Kristianina maro no efa miala amin'ny finoana. Kristianina maro no efa mangatsiatsika amin'ny fivavahana. Kristianina maro no efa tafavily niala tamina fitiavam-bola, fitiavan-karena. Mampisy korotanao anatina fiangonana ny fitiavam-bola, fitiavam-boninahitra. Jesosy hitanao niala teto ozy izy de mbola hiverina. Ry kristianina havako ny aretinao hositranony, ny fanaitainanao hafahany, ny olanao hovahany, ianao hoentiny eo amoron-drano fialan-tsasatra. Fa zao hoe Jesosy io aneo avy e, sao de variana mitady vahaolana tsy maharitra ianao. Tedavy Jesosy avy Nazareta, tedavy Jesosy. Rehefa hitanao Jesosy de hitanao ny zavatra rehetra. Nitsangana tamin'ny maty izy mba hampandresy anao, nandresy ny fahafatesana izy mba ho anao, niatrika zavatra maro izy mba ho anao. Averiko ihany ny tena mission Jesosy teto ambonin'ny tany de ny hamonjy, ary tsy tian'izy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Raha niala teto ambonin'ny tany Jesosy misy olona miteny manao hoe tsisy an'izany e, fandrebirebeny zany ataon'ny paster zany e, resaka be zany ataonareo zany pastera, lavage de cerveau zany resahanareo zany e. Zay teny aminao hoe hoaiza ianao raha very ny fananao. Ry kristianina maro efa niala nangatsitsika, ny fiangonana ny azonao elana, ny toeram-pivavahana ny azonao tsy andehanana, fa Jesosy mila tediavinao foana. Hitanao izy na izay tsoinao azy. Misy aminareo tezitra tamina pasteur anankiray, tezitra tamina mpiara-mivavaka, tezitra tamina vady tao an-trano de lasa tsy mivavaka tsony. Ary misy olona maro mandrara ny vadiny, mandrara ny zanany tsy hivavaka. Raha mba fantatrao zany Jesosy zany de tsy hanakana ny olona io akory ianao. Raha fantatrao hoe izy Jesosy sy ny zava-bitany, izy de tonga hitondra fiadanana, tsy mitondra korotanao atokantranonao mihitsy zany Jesosy zany. Misy karazana olona mivavaka ny vadiny, mivavaka ny vadiny de tsy avelany. Misy karazana olona manompo an'Andriamanitra ny vadiny, tsy ekeny. Fa ny tianao zany madity io vadinao io, mijangajanga io vadinao io, tianao vehivavy misotro toaka, vehivavy mandany vola amin'ny lamaody, tianao zany. Ny mivavaka izy tsy tianao, manompo an'Andriamanitra izy tsy azoazonao, te hiteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha fantatrao Jesosy de tsy hananaka anazy akory ianao. Androany Andriamanitra de tonga hamonjy ny olona rehetra. Andriamanitra tonga hanafaka ny olona rehetra. Tsy manafaka izy na inona fahotana, na inona zava-bitanao, na inona olanao, tsy manavaka Jesosy. Ny olantsika nge ry havana indraindray e, ny olantsika nge indraindray e, zao ny olana, le zavatra efa tsara de simbainao indray, le zavatra efa milamina simbainao indray. Androany te anentana anao, te hilaza aminao, tena tsara io Jesosy io. Andramo ho anareo manenjika manao hoe ny fivavahana mampahantra eto Madagasikara, ny fivavahana karan'izao, te hiteny aminao aho hoe aty am-piangonana de tena mifanohatra amin'izany ny zavatra resahana. Aty amin'ny toeram-pivavahana mifanohatra amin'le zavatra eritreretinao io mihitsy ny zavatra resahana. Amin'ny sabotsy avy zao mba asaiko ianao tsy mbola tena mahalala an Jesosy, ianao mieritreritra hoe paster resabe zany ianao zany. Misy arany sasany te hanova an'le tele moa fa de miaino aloha, miaino fa te hanova an'le fahita lavitra, aza mbola hovaina fa mahasoa anao zany. Ny fanenjehanao fivavahana, ny fankalanao mpivavaka de tsy manova ninninny eo amin'ny fiainanao. Ny tena fivavahana, za moa mpiteny an'izany matetika
fiteniko amin'ny onjam-peo, fiteniko amina tambazotra tserasera, fiteniko amina fahitalavitra. Tsy ny fivavahana ny ratsy, tsy ny fivavahana ny olana, fa ny toetra ny mpivavaka sasany tsy mbola nalalan' Jesosy. Ny toetra ny mpivavaka sasany tsy mbola niova, zay le olana. Fa Jesosy hitanao iny niala teto ambonin'ny tany, dia hiverina indray Jesosy, ary hiverina hitsara ny zavatra rehetra nataontsika izy. Ry kristianina, aza ataonao ambany zavatra zany afatra zany, miverena faingana amin'Andriamanitra fa mbola tianao izy. Mialohan'ny fiverenan'i Jesosy, raha nitsangana tamin'ny maty izy dia niala teto ambonin'ny tany. Mpino maro, kristianina maro no miandry ny fiverenan'i Jesosy, fa variana amina zavatra tsy mahasoa, variana amina fomba fiainana ratsy. Ianao mety efa mivavaka, androany te hanintsy hananatra, mihavana faingana mipiraitam-po aminao, alaminy ny olana sy azo alamina, mihavana ndana manaova soa amin'ny olona rehetrarehetra zay azo asiana soa. Raha misy manisy ratsy ianao, valio soa, zany ny fampianarana ty am-piangonana. Raha misy miady ampiavahany fa sabatra mpampiavana, zany miraka nampanaova Jesosy. Ozy izy Jesosy mialohan'ny akarany tany an-danitra, ho torianareo amin'ny firenena rehetra amin'izao tontolo zao, manerana ny tany rehetra ity vaovao mafaly ity, ity filazantsary ity, zay vao tonga le farany. Preska efa maheno daholo. Anankidimy nareo ny ray trano ao, ny anankitelo efa mbo mandeha mivavaka, ny anankiroa le mbola manohanohatra io, ny anankiroa le mbola tsy te halalan'i Jesosy. Maniry any mba hionanao am' Jesosy, maniry any mba hitanao an' Jesosy, maniry any mba hifanenanao am'izany Jesosy avy a Nazareta, tahaka ny fanenan'ny Saoly tamin'ny lalan'ny Damaskosy. Anisany zavatra goavana hoenarantsika ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganana ary ny fiverenan'i Jesosy. Ny fotoana dia manova zavatra, tsy ny olona miova fa ny fotoana ny nanova zavatra. Tsy ny olona miova fa ny fotoana ny nanova olona. Ianao mieritreritra manao tena miratsy marina le fiainana, efa voasoratra ao anaty baiboly io, efa voalaza talohan'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra io, efa nitenenin'i Jesosy daholo ny zavatra rehetrarehetra. Andre adinareo dia andre filazana adinareo. Zany iny tokony fatohantsika zao hoe manamboatra ny fiainam-panahintsika, manamboatra ny ara-panahintsika, manamboatra ny toetratsika. Ndrindray ianao variana amin'le pastera mivadika tsy mivavaka, pastera nitrosan'olona be dehibe, pastera eny tompoko tena zava-dehibe zany fa te hanentana antsika kristianina rehetrarehetra. Ndao indray hiverina hifantoka amin'i Jesosy. Ho antsika efa mpitory filazantsara, torio ny filazantsara, torio ny sitrapon'Andriamanitra, ampitao amin'ny olona rehetra ny vaovao mafaly. Fa ty azy Jesosy, maty ho azy Jesosy, teraka mba ho azy Jesosy. Tsy isaky ny 5 ny volana Desambra zany vao mila resahana, fa isan'andro zany dia resahana, teraka mba ho an'ny olona rehetra Jesosy, maty mba ho an'ny olona rehetra Jesosy, ary niakatra ho any an-danitra mba ho an'ny olona rehetra Jesosy. Te hampanana anao fiainana vaovao Andriamanitra. Ety am-pamaraparanana dia misy fandaram-potoana vitsivitsy ho anao zay mila vavaka moa zany dia misoratra eo ny larina tarbia, io misoratra amin'ny écran io dia afaka miantso ianao. Ho anao mila vavaka, mila torohevitra, mila taridalana, tongava eto amin'ny trano fivavahana vaony eo ny Komangarano 200 metatra mitsofoka ny Damaskosy, misy fandraisana olona isan'andro. Eto Akiriry ampitany Bazaroma ihany koa dia misy fandraisana olona isan'andro. Afaka miantso an'io larina tarbia io anao an'izay mila fiaonana, afaka miresaka ihany koa raha misy zavatra tianao resahana. Te iriantso ho anareo mipetrapetraka any amin'ny toerana maro isan-karazany. Efa tsy mandeha am-piangonana intsony ianao zao, efa mivavaka ihany ianao dia nahita kely tamin'ilay fivavahana, toy izay hoe za tsy hivavaka intsony. Te hilaza aminao fitiavan'Andriamanitra no hahenonao an'ity fandarana ity. Miverena amin'i Jesosy. Nitsangana tamin'ny maty anie Jesosy, tsy ho an'ny biby fa ho an'ny olona. Nahafatesan'i Jesosy ho an'ny olombelona, ny mission-n'Andriamanitra tamin'i Jesosy ho an'ny olombelona. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao, nomeny ny zanany natokana mba tsy hisy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Averiko ihany, mba tsy hisy ho very zay rehetra mino azy. Ny biby tsy mahay mino ny biby tsy manana finoana hoe mino fa ny olona ny resahany, ny olona ny resahany. Ka raha maty Jesosy ho antsika,
Ny mission-n'Andriamanitra tamin'ny nandefasanan'i Jesosy teo an'ny olombelona rehetra. Hotain'Andriamanitra manokana ianao inoko fa nandray fampianarana avy amin'ny vavan'Andriamanitra ianao. Miverena amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, miverena amin'ny fiazakazahana, miverena amin'ny fankatoavana satria ny fahafatesan'i Jesosy dia tokony hisy ovam-piainana ngezabe eo amin'ny fiainanao. Maty ho anao nge Jesosy, maty hamonjy anao ane Jesosy, hiverina mbola hamonjy anao koa izy, hiverina mbola ho avy hamonjy anao izy. Amboariny zay rehetra tokony amboarina. Ny fandaharam-potoananao ary indrao tongava mamonjy an'ity fotoam-bavaka ity sabotsy amin'ny 7 maraina eto Mangarano 200 metatra mitsofoka ny Damaskosy sy Akiriry ampitany Bazarmay amin'ny Paradise teo aloha. Mino aho fa voarainao ny afatra. Jesosy Kristy no ilainao, Jesosy Kristy no ilainao. Io Jesosy Kristy io efa teraka ho anao, maty ho anao, nitsangana ho anao, niakatra ho any an-danitra mba ho anao ary verina akanao ihany koa izy. Ity am-pamaranana dia misaotranao naharitra hatramin'ny farany. Andriamanitra ny hitanao iny Jesosy hitanao ino izy dia mbola hiverina satria niakatra izy dia avy any an-danitra indray izy hidiny izy amin'ny fotoana fiverenana. Maranatha, hotain'Andriamanitra manokantsika ho avy faingany Jesosy, ho avy tsy ho ely Jesosy. Hivavaka tsika ety am-pamaranana, hivavaka ho anao kristianina izay efa nangatsiatsika, maty ho anao foana Jesosy. Vavaka ho an'ireo karazana mpivavaka maro nahita zavatra tsy mety tao amin'ny fivavahana dia tsy mivavaka intsony. Ho anao izay nanantena fa ho sitrana nefa mivavaka dia ohatrany tsy nahita fahasalamana dia niala kely aloha. Tena raha mbola ao aminao ilay aretina, raha mbola marary ianao miverena, vonona mbola handray anao Jesosy. Tsy ilay hanasitrana anao fotsiny ny tanjony fa ny hamonjy anao mihitsy, hamonjy anao mihitsy ny tanjony. Ka dia ety am-pamaranana manasa anao hiaraka hivavaka amiko. Raha tsapanao hoe tafalatsaka atao anaty fiverenan-dalana ianao, tafalatsaka anaty fangatsiatsiahana ianao na fiemorana ianao, angatao ny famindrapon'Andriamanitra. Tenena teny tokana, feheza teny tokana, metomboka amin'ny sora-baventy ary mefarany teboka manao hoe raha eo mamindrafo amiko. Izay fotsiny, tsy maninona fa efa vavaka ny anaran'izany, efa zava-dehibe zany. Na inona zavatra mahazo anao hiaraka hivavaka tsika ary za hivavaka ho anao, hanafaka anao ane Jesosy, amerina anao amin'ny fitiavana voalohany ane Jesosy, hamonjy anao ane izy. Hivavaka tsika tompoko. Raha eo mivavaka ho an'ireto vahoaka anao reto maro amin'ireto olo reto no efa nivavaka. Misy amin'izy ireo no mbola ao anatin'ny fivavahana fa efa mangatsiatsika, efa varim-bariana, efa nakanaka toerana mba hiala sasatra nefa tsy mbola zany ny programanao. Androany tompo mivavaka ka sy manokana ireo rehetrarehetra izay mila famonjena, ireo izay matsapa fa ianao Jesosy ny tena ilaina dia vangio manokana. Hamangy azy ianao amin'ny alalan'izany afatra izany efa zava-dehibe tompo. Hamangy azy amin'ny nofo ianao amin'ny alina, hamangy azy amin'ny tsindrimandry ianao amin'ny alina, hanome fahitanao azy ianao, ahafantarany fa ianao no mampiteny ary hamangy azy ianao hamonjy azy. Ny tena tanjonao tompo dia ny hamonjy ny olona rehetrarehetra, fa tsy tianao hisy ho very izy rehetra fa tianao ho tonga ho amin'ny fibebahana. Raha misy efa niala taminao ny vily nitady vola aman-karena na maimaitanana-karena dia latsaka atao anatin'ny fandrika. Ny arena tsy hita Jesosy adino. Misy tamin'ireto olo reto Andriamanitra noho ny amin'ny olana mafy dia mafy dia kivy izy reraka izy. Ampahery azy ianao androany, hitsinjo azy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tahio ny fanahiny izay rehetra ny aino, vangio ny fanahiny izay rehetra ny aino ho amin'ny famonjena. Amen. Eny tompoko, tapitra sady ny fotoanantsika, manome fotoananao amin'ny manaraka indray ny tena koa paster fandeferana David. Ary tsara ihany koa manamarika fanindrina ilay fandaharam-potoana teo raha mila vavaka ianao dia miantso na mandefa mesazy. Raha toa kosa ka mila fiaonana ianao dia afaka miantso ihany na tonga amin'ny fiangonana dia afaka mandray anao zay. Tsy misy protocole ny fandraisana olona, tsy misy hoe maka rendez-vous na ohatr'izany zany fa tonga ty am-piangonana ianao dia misy pasteur mandray anao foana. Raha mila fiaonana amin'ny tenako manokana ihany koa moa dia afaka miantso an'io laharana io ianao. Tsy rendez-vous moa ny anaran'izay fa fampahafantarana hoe ho avy any am-piangonana ianao dia mba antsika miaona zany. Maniry fanatitava siona aminao miverena ho anao izay efa mivavaka,
Ho anao izay fananompo an'Andriamanitra miverena fa mbola ilain'i Jesosy ianao, mbola te hampiasa anao Jesosy. Ho anao izay mitady ala, miorena tsara aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny fanompoana ny Tompo. Ho anao izay mbola tsy nanandrana mihitsy ho anao izay hoe fivavahana izany tsy ilaina, dia Jesosy ilainao Jesosy, tena ilainao Jesosy a. Tongava mandray ny anjaranao, andramoka izaho fa tsara Jehovah. Ho tain'Andriamanitra manokana antsika isaorana an'Andriamanitra lehibe izay fotoana izay a. Sabotsy amin'ny 7 maraina eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko Ankirihiry ampitany Bazaromay amin'ny Paradise teo aloha. Vaon'ny oloko Fohibe Mangarano 200 metatra mitsofoka ny Damaskosy. Ny Fohibe voalohany eny Mangarano, ny Fohibe faharoa eto amin'ny 200 metatra eto amin'ny eto ampitany Bazaromay azafady. Ka dia ho tain'Andriamanitra manokana antsika menakavy. Ny tenako a Pasteur Fanteferana David no niaraka taminao tamin'ity fandaharana ity a. Tao anatin'izay minitra vitsivitsy izay manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray a. Tain'Andriamanitra tompoko. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandefandefa izy mba asitra.